vavaka isika ry Jesosy tombo tsara ianao tokoa no lalana sy fahamarina manaky fiaina. Ianao Jesosy no namboatra fitoeranao anay ao an-tranonay. Ianao Jesosy Kristy ilay velona no tonga mitarika anay koa mba hizotry ho ao amin'izany fanjakanao Andriamanitra izany izay efa nametrahana anay. Mampanaty koa moa Jesosy tokoa ny tebiteby, ny tahotra, ny fahoriana izay rehetra mitranga amin'izao fiainana eto ambony tany izao. Ary amin'izany rehetra izany dia tonga ianao ampahery, tonga ianao ampatanjaka ny fonay, hamerina anay amin'ny fanantenana, amin'ny fitiavana. Saotra Jesosy noho izany asinao toy, ataonao tanteraka isanandro isanandro, ary koa amin'izao andro anaty izao izay hitaonao anay andreny telinao, andray ny sakramentanao, hanolotra ny tenanay, ho fanomponanao ny alarany vavaka sy ny hira izay asangatra. Koa ianao Jesosy Kristy, ianao no mamono sy mpanafitra anay, ametrahanay koa angatahanay ny fitariana mba haizana amandray ny telinao izay ambaranao anay. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no ametrahanay izany. Amen. Ny en'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alahatra faharoa amin'ny advent izao dia iarahantsika mahita ao amin'ny filazantsara hatramin'ny bibika toko faharaiky amby roapolo andiny fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby telo. Bibika toko faharaiky amby roapolo ny andiny fahadimy amby roapolo ary hatramin'ny fahaenina amby telo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy famantarana eny eo amin'ny masoandro sy ny volana ary kitana. Ary dia ambony tany dia misy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny fitondroan'ny ranomasina sy ny famonjana, ka horeraka ny fiainan'olona no ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambony tany. Fa ny elo lanitra no mozolozolona, ary amin'izany andro izany dia hita ny zanak'olona avy amorahona amin'ny tery sy ny voninahitra lehibe izy. Raha vao metoy izany zavatra izany dia miandrana ka sandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ary izy nareo fambarana taminy hoe zareo ny aviavy sy ny hazo rehetra. Raha hitanareo fa vao manaraka ireo dia fantatrareo ny fiaina fa efa akaiky sahady ny lohampona. Hitaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa momba izany zavatra izany dia ao ho fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Izay koa aminareo maro koa fa tsy ho lany hitaranaka izy manam-pahatonga ny izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany no levy fa ny teny kosa mba ho levy. Ampitandrema fa ndrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisolotoka sy ny fahamahono ary ny fiainana izao fiainana izany. Ka ho avy
karazana rehetra mipetraika tamin'ny rehetra izany fa miambena ka mivavaha manakariva mba hanery anareo handositra izao zavatra mavo rehetra izany ary tsangana eo anatrehany izany. Ry iray masonao manamasinana amin'ny fahamarana ny teninao ny fahamarana. Ry fiangonana malala ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiabanana izay avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy teo. Amen. Alahady fahaloha ny adventsika vany tamin'ny alahady voalohany ny adventy dia tsy niaraka taminareo telo ao koa dia mety ny mbola ambatsiserivana antsika indray inona moa zany adventy izany taom-piangonana anely liturgie io zany no taom-piangonana taom-baovao fiangonana amin'izany taom-baovao fiangonana izany sy ny alahady voalohany ny adventy ary misy efatra eo moa ny alahady ny adventy dia hiresahantsika ny amin'ny fiaviany Jesosy ny fahatongavany Jesosy nisy endrika telo tokoa no isehoany zany fihaviany olo zany. Ao ny nahatongavany Jesosy tamin'ny endriky ny fanetrekeny ka nakariny nofon'olombelona nahatongavany olona izany. Ao ny nahatongavany Jesosy amin'ny fotoana rehetra ary anisan'izany ny fotoam-pivavahana atrehantsika takizao dia ny fahatongavany Jesosy eo amin'ny fiainantsika ary eo ny fahatongavana sy ny fiaviany Jesosy amin'ny elo amin'ny kely sy ny voninahitra lehibe amin'ny rahona izay lazaina hoe amin'ny fotoana farany miresaky sika ny amin'ny anely liturgie na ny taom-piangonana dia zay voakasika indrindra ny amin'izany dia tsy hafa raha ny tapony voalohany eo amin'ny taom-piangonantsika dia mahakasika ny fiainan'i Jesosy izay miaina teto ambony tany nanomboka amin'ny fotoana izay nitorotoronazy tao tolony Maria Virginy ka mara tonga ny fotoana izay miakany manandamitra mahakasika ny fiainan'i Jesosy fony izy tonga teto tany izany ny tantaran'i Jesosy
Zany no ao anatin'ny tampingonana. Jesosy tonga tamin'izao tontolo izao niresaka tamin'ny olona, niara sakafo tamin'ny olona, niara nandeha efiteroa tamin'ny mpiarabe taminy. Jesosy nampianatra niteny nanao fankatana. Jesosy miditra ao Jerusalema, tonga ao Jerusalema tamin'ny farany ny fotoana miainana, ka nanaiky nampizaliana sy nampaolina ary nomboana teo amin'ny azo fijaliana maty. Zany no hitatsika ao anatin'ny taom-piangonana tamin'ny voalohany, manambara amintsika izany fiaviany Jesosy tonga olombelona izany fa ny fivavahana kristiana dia fivavahana nisy teo anivon'ny tantarantsika, nisy teo anivon'ny tantara zao. Izany dia tsy afaka fa tantara amintsika. Tsy zavatra izay resaka manidina, resaka eny amin'ny abatabaka, fa zavatra izay tonga nofo, tonga olombelona, no tsapainy mpiarabe taminy, no henony hitany masina. Zavatra izay maisy fa tsy angamba tena misy teo anivon'ny tantarany zao tontolo izao, izany fahatongavana Jesosy izay ankalazantsika eo anivon'ny taom-piangonana tamin'ny voalohany. Misy koa anivon'izany ny fahatongavany Jesosy eo amin'ny fiainantsika sy maniaky, eo amin'ny fiainana andavanandro, eo amin'ny fiainana andavanandro ao, ary indrindra ao anatin'ny fanompo na ny fotoam-pivavahana izay ataontsika tahaka izany. Ny antsika aloha dia ny andro alahady no natokana fivavahana, fa tsy fetran'izany andro alahady izany, fa mivavaka isika, miara-mivavaka isika amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana izay mety Jesosy antsika. Ary amin'izany fotoana sy ny toerana hivavahana iarahany biby izany dia tanterahany Jesosy ny teny izay milazany hoe aiza n'aiza iankonan'olona telo amin'ny anarako dia eo ampovoany aho, manatrika eo. Fa zava-dehibe ny ananantsika ny andro alahady izay raisitsika amin'ny heviny hoe lay andro fahavalo. Nahoana moa no andro fahavalo izany andro alahady zany? Dia satria ny farany herinandro dia ny andro fahafito, ny sabata na ny sabotsy
satria voalohany amin'ny herinandro voalohany amin'ny herinandro atsofoka hoe andro fahavalona andro anaty tamin'izany no nisehoany Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty tamin'ny mpiana nanatrehan Jesosy azy ireo indray ka namelomany ny vonoany azy ary zany dia notomizany arabean Jesosy ny mino an Jesosy teo amin'ny fotoana ny fandiny ary toizatsika koa mandinytozy dia niaratsika miano niaratsika mivaraka amin'izany alahady andro fahavalo zany sady tsy afaka izany fa midika ho na miseho amin'ny endrika eskatoloji. Inona moa no tena eskatoloji amara dia mikasika indrindra ny fiafarany zavatra izany mikasika ny zavatra farany izany fa amisika primoteranina dia tsy mikasika fosiny any ilay fiaviany Jesosy ankesiny voninahitra amin'ny andro farany izany eskatoloji izany fa efa nanomboka izany eskatoloji izany vanim-potoana farany izany tamin'ny fotoana izay nanaova Jesosy sy nilazany Jesosy teo miazy fijaliana hoe vita teo no nitondrany Jesosy Kristy ny fahotany olombelona rehetra ny fahotany sy tontolo zao tamin'ny tena milasy nandatsara Jesosy ny ainy ny rany mba ho famonjena sy ho fanelan-keloka ka nitondrany izay teo ambaniny olona sy ny fahafatesana ho an'izany fa vanim-potoana ela vanim-potoana lasa navariny izany ka nisokaran Jesosy ny vanim-potoana vaovao ino tamin'izany fotoana izany no nanoloana ny lanitra ray nanao ny famorona vaovao dia ny fanafana ny olona teo ambaniny izany ny fahotana sy ny fahafatesana ary indrindra koa no nanasina Jesosy Kristy ny vokatry ny fahotana sy ny devoly ka nitsangana tamin'ny maty sy ny akariny ny navitra nandreseny ny fahavalo nanomboka tamin'izany fotoana izany ny eskatoloji na ny andro fana ny vanim-potoana fana nanomboka teo amin'ny asiny zaliny Jesosy ka manam-pahatonga ny fiaviny Jesosy miray amin'ny hery sy ny voninahiny dia fotoana eskatoloji izany ary amin'ny fotoam-pivavahana tahaka
izany ny fampongavany Jesosy anaty eto anankiray. Misy fifandraisany izany zavatra izany dia ny fampongavany Jesosy teo amin'ny tantara. Ny fampongavany Jesosy ho olombelona tamin'ny fanantrantena mba hatateraka ny famonjena sy ny fanavotana. Sy ny fampongavany Jesosy amin'ny fotoana ankehitriny izay ambolana mino ka efa iaraka amin'ny sady mandray ny fanenan-keloka manatrika an Jesosy. Satria zany ny hoe fiavian'i Jesosy manatrika eo Jesosy, misy présence an Jesosy. Izay fanatrehan'ny tompo antsika izany. Zany hitatsika. Zany ny tombontsoana antsika ao anatin'ny fianarana vavaka. Koa ny eskatolôjia araka ny fomba filazantsika azy dia izao. Efa tonga, efa tanteraka, efa namporo Jesosy inauguré tamin'ny fahatongavana mofo no samy nandrasa. Ao anatin'izany zavatra toa mifandrivotra izany misy amin'ny fiainan'ny fiangonana, fiainan'ny kristianina. Efa tonga, efa naorony Jesosy, efa mandray, efa miaina amin'izany isika kristianina. No sady koa mbola miandry izany. Ao anatin'ny fiandrasana izany, ao anatin'ny fiandrasana adventy farany, ilay fiavian'i Jesosy, ilay fahatongavany Jesosy amin'ny fihetsiny ny voninahiny. Ilay Jesosy ho avy dia tsy afaka Jesosy efa manatrika ny mino ankehitriny eo anivony fampivavahana. Rehefa miakatra ao amin'ny lanitra Jesosy dia miandrandra ny lanitra mijery ny fiakarany ny mpianany. Ka rehefa mitakona ny raona izy ka tsy hoe masina intsony dia tonga mianjery laza tamin'ireo mpianan'ireo fa iny Jesosy iny izay nesorona nampiakarina miaraka aminareo makany an-danitra dia mbola ho avy indray. Inona no nanakina ny mpianatra tsy hitan'i Jesosy? Ny raona. Ary ambarana amin'ny fiaviany indray fa ho avy ny mbola ho any lanitra izy. Amanisiasy izay ambarany Daniel fito ambin'ny efatra ambin'ny folo. Ny zanak'olona ho avy ny mbola ho any lanitra. Satria ny mbola ho any lanitra iny no ny alana sy ny kamin'ny lanitra. Ary ho avy izy ka ahita azy ny masony rehetra enina dia izay nandevina azy azy ka hitomany azy. Fa io Jesosy izay miakatra amin'ny lanitra ka nitakorana tsy hita ny mpianatra, nitakona ny raona. Io Jesosy io izay ho avy eny amin'ny lanitra ka dia tsy hafa fa efa manatrika ny mino ankehitriny mandritra ny vanim-potoana ny eskatolôjia nanomboka teo amin'ny azo fijaliana ka manam-pahatonga ny fivelombelona. Ilay ho avy sy andrasa antsika dia tsy hafa fa efa manatrika antsika eto. Azary lehibe indrindra ny andrasa antsika amin'izany.
efa miaraka amintsika io Jesosy, efa nambeantsika feno ny famonjena sy ny fandelantanka sy ny firaisam-piainana amin'ny fiompiana mino nanomboka teo amin'namresakotaresantsika teo batisa masina ka tonga zany mpiara-pandovano ao anatin'ny fanjakana dia efa manana zany famonjena sy fanavotana fandresena fahafahana vanomota sy miasa miavolo zany ny mino an Jesosy. Ary noho izany na inona zavatra mbola hitranga eo anelanelana vanim-potoana ny asizanena sy nizavy Jesosy amiasa ny voninahitra eo ny mino an Jesosy dia mifatra amin'izany fonona izany, mifatra amin'ny fonona an Jesosy. Na inona zavatra hitranga satria ambara ny tenin'Andriamanitra fa maro ny zavatra mitonga iseho ary efa iseho sady mbola iseho. Eto dia ambara izy famantarana eny amin'ny masoandro sy ny volana anotika ety ambony tany izy fahoriana amin'ny firenena fahaverezateo noho ny fironona ny ranomasina sy ny famonjana mieraka amin'ny fiolona no ny fatahorana ny fianazana zavatra mitonga ambony tany fa niteriny nanitra ny volonvolona. Efa misy teo amin'ny fiainana tantara ny fisiany ny famorina fa eto izany fahorana izany dia ho tonga amin'ny tapony indrindra izany. Ary ambarany mpandinika fa izao faminaniana taon Jesosy izao dia mahita sady izay mety hoendriky sy mivokatry ny hoe ady nucléaire izay mitatao eo amin'ny karazam-poza fa tranozany fotoana izany firy ary oary fotoana mahely masina ny filazany Jesosy azany dia to manamarina fa raha mitranga tokoa izany ady sy fifamonoana nucléaire eo ampilatany ny fondelan-dehibe izany dia hitovy tsisy valaka amin'izay ambarany Jesosy eto ny zavatra tonga amin'ny tapony indrindra ny fahoriana ka lazay sasany hoe fahoriana tribulation satria ny soa malikika araka ny fanika izay isin'ny atsy miazona ny fiodina ny tany sy ireo galaxie rehetra misy vokatry zany ady nucléaire izany no mety hizongozona no mety mipotika ka tonga amin'ny tany izany mety hirindrino hanatona ny masoandro ka ny fampifampona ny masoandro sy ny tany dia loza ny vokany na koa irindrona ny tany irindrio anatona amin'ny kitany ka hoaraka amin'eny Jesosy ilatsaka ny tany kitany ary vokatry zany rehetra zany dia ho verihevitra ny olona ambony tany izy fahaverezan-kevitra izy tahotra izy lehibe ary namoana moa izao tontolo izao no tany tondoza tak izany satria tsy mino an Jesosy satria tsy manam-pitiavana satria tsy manana faharetana. Isika olona ihany manimba ny tontolo iainantsika vokatry ny tsy fisiany fitiavana vokatry ny tsy fananana finoana amin'ilay mpamonjy zao tontolo izao izay miseko eo amin'ny tantara rehetra manjera zay natao vokatry ny tsy fananana olombelona ny fanantenana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka fa tsy ny fanantenana dia ny famono io no arano iseny
sekoa amin'ny loza ny fahoriny ny fampitera zay mitatao eo anivony zao toizao ho amin'ny tsy mino an Jesosy izay fanatapony ny sekolony zava-doza mitranga izany dia anjary mitebiteby sotampiazy aiza izy no mitoratorana hitady vaholana hitaka ny filavako sy ny Jésus tsy misy fafafatesa fa ho atsika kosa vita babisy manana Jesosy eo amin'ny fiainatsika dia izao mamarany tenin'Andriamanitra izany fotoana izany zay sekolony fahorina sy ny loza amin'ny tapony indrindra dia setrika izany kosa ho an'ny mino dia tapony ny fanafotana antsika izany andrandrao ny oloanareo miandrandrao asangato ny oloanareo fa akatony ny fanafotana mety mafy tena mafy ny fahorina izay mitranga io matsara hoe la Jesosy zay angasana la Jesosy zay mitombo la Jesosy zay moavy dia tsy afa fa Jesosy zay efa fotoana efa eto efa manatrika atsika eto efa eo amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao no sambola ho avy fa raha tsy eto Jesosy mandona ny fahorina zay mianjany dia amin'ny tany dia tsy misy afa amin'ny somino ny manjoa ny olona rehetra fa noho ny fananana Jesosy noho ny fianarana an Jesosy dia ny ankehitriny dia tsy ankehitriny eo amin'ny fiainatsika no ananatsika afaka hivady heritrreto izany ao anatin'ny faharesakevitra sy ny fahorina ny zany am'izao tontolo zao ny ananany kosa dia toky ery fanantenana tsy manisan'izay olona kely sy meraka ary nakany fatesany fafanany fa rakaraka izay ony ny abeny fahorina ny tombony heriny sy filony ary ny fatikiny an Jesosy ary anazany amin'ny fanantenana ny fisemony amin'ny voninahitra la Jesosy zay hoavy amin'ny asany voninahitra akaiky mitondra ny fanjakan'Andriamanitra ho amin'ny vaviny sy ny fanantenany efa eto miaraka amin'olo mamakivaky izao fiainana izao fiainana izao izay tsy milaza ny fahorina ary zany mambarany olona ny fahorina miatra amin'izao tontolo zao fijaliana kelykely fafatesana mafy fa ho amin'ny kosa izany dia mahasoa mahatsara ny fiaina ny filony sy fa mamola volazy zany mamola volazy zany mba hatonga ny filony ho voasetra ka ny fahorina dia mitondra faharetana mitondra fahatsarapana voasapetra ary amin'izany fahorina izany koa no atonga azy hiandratra ka hibantsina ny fahatateramany izay tena maran Jesosy fa tsy amiaratsika levina miaraka amin'izao tontolo zao izy fa hoavy ndra izy ka andraitsika maniaraka mampaharitra atsika izy ny amin'izany na inona itranga amin'izao fiainana izao sisy hevitra fa atoky iteny fikasana sy nambarana hijery mandrakariva amin'ny fiamenana ao anatin'ny fivavahana sy ny finomponana amin'ny fiarahana fiavaka ny fanakekezy amin'ny vanim-potoana lehibe hitondrany Jesosy ny fanavotana finomantsika hoy ny ambaran'olotena ny kristianina mety mifino
amin'izay sy ny famanatra Kristy. Izany no ahafahantsika hiany ny fiavin'i Jesosy amin'ny fahalalana. Eo amin'izao tontolo izao, rehefa mitranga ny zavatra mampamora, aiza ny olona manadina izany amin'ny fisotro taona sy ny fahamamora tak'izay tany. Aiza ny olona no mitady vahoaka amin'izany mbola miraparapa ihany amin'ny fiahina izao fiainana izao. Rehefa lara ny tenin'Andriamanitra, aoka ny fo, aoka ny saina, tsy hisy fikitra amin'ny zavatra tontolo. Ny lanitra sy ny tany nevina mandalo fa fiainana izao, ka rehefa mizobozona tak'izany no fototra izony eto ambony tany, renaka koa ny fo. Ka rehefa renaka ny fon'olona satria izao tontolo izao izay fiainy fahoriana, fiainy faharatsiana, dia lasantsika misonona ny fitiavana Andriamanitra sy ny olona tonga eo aminy hamonjy azy. Ary izany no tokony hanararaotantsika amin'ny tenin'i Jesosy. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia mandiana mahatsatra ny lalana. Raha mbola nen'i Jesosy eo aminy eto amin'ny fiangonana isika dia manararaotra izany fotoana izany, ny fotoana tokoa izay ahitantsika Jesosy manatrika etonana. Ka efa eo am-baravarana fonao izy dia voay fona, ampidirao izy hitoetra olona ao mba hahatonga antsika kontamana ao aminy. Arakaraka izay antamanantsika ao amin'ny Jesosy, hitoerantsika ao aminy ho anakaveva no mba havonina azy atao ho amin'ny fiaviany amin'ny hesony voninahitra. Fa tsy ny fahoriana eto ambony tany ihany no mahafaty hanovana ny olona, fa le fiaviany izany olona koa amin'ny hesony voninahitra dia ho fitsarana sy ho famaizana ho amin'ny tsiriro ka ho faherezana ao amin'izay. Atahoran'ny olona koa izany fiaviany tontolo izany. Fa ho amin'ny kosa izany fiaviany Jesosy izany dia fanavotana lehibe, fandresena. Tsy misy fotoany ny fahoriam-piainana, ny ady, tafitra hatreo ny ady, ho fafana hatreo ny ranomasina. Omeny Jesosy antsika ny fandresen'ny olona izay miady ny atsara ny fona, ny fiainana arak'izay. Koka isika ametraka an'i Jesosy izay mbiom-baravarana tonga ho antsika amin'izao andro alahady izao, any ny ady eto izao, mba hiona ny soanao ampidirao izy. Fa izany no fiandrasana sy fiomanana ny amin'izay fiaviana ho hitan'ny masontsika amin'ny hesony voninahitra. Dia Jesosy mivotonga ao anatin'ny fo, anatin'ny fo. Ny lalany teniny amin'ny lalany sakramena izay mbola fanatrehany koa ka izarany amintsika ny tenany sy ny manany. Tena manatrika eo Jesosy, tena miaraka amintsika eo Jesosy, miaraka amintsika eo amin'ny rehetra izay fa eo amin'ny fianzakan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao izay miendrika isika torontsika azy. Fifaliana, fahasambarana, miarahantsika mivavaka tahaka izany. Ary hamevantsika, andramantsika an'i Jesosy Kristy izay ho avy amin'ny hesony voninahitra. Avy Jesosy tompo manantenanao, miandrana ny fiangonana. Voninahitra ny